manarabasika rehetra ry rahavavy sy anada fa indrindra ianao izay mpanaraka tsy tapaka izao pejy izao. Manonona ny fahatsaran'i Kristy ary ny fiadanany anjaka sy hanapaka hatrany ao anivon'ny fiainantsika sy ny tokantrano izay misy atsika rehetra. Amen. Halleluja. Ampanetretena indray no hitongavanay sy ny rahavaviko izay hitanao eto amin'ny sary. Tonga eto izay amin'ny rahavavy hitondra fifampizarana fohy na anjara birika mba ho aroso eto amintsika. Ny zavatra hoentina fifampizarana eto dia efa tazanao eto ambony ny lohana eto ny soratra manao hoe inona ny tombotsoa azo avy amin'ny alim-bavaka, ny fanaovana alim-bavaka izany. Ny rahavavitsika no hamaly izay fanontaniana izay fa na ianao ihany koa raha dia afaka omena an-tsehatra misy hamaly ny fanontaniana eto ambanin'ny fizarana, izany hoe amin'ny alalan'ny commentaire dia afaka mamaly ianao satria inona fa maro amintsika no efa miaina ao anatin'izany fanaovana alim-bavaka izany. Fa mialohan'ny tena andrenesasika ny rahavavy hitondra ny valin'ny fanontaniana dia te-hanentana hatrany ho anao izay mpanaraka ny pejy, fa indrindra ho anao izay voasambany ny haino ato anivon'izao pejy izao dia entaniko ianao mba hisabone ny pejy na j'aime amin'izay fotoan'izay. Rehefa amin'ny andro hafa dia mahazo notification ianao amin'ny fizarana izay aroso ato izany. Ka manantena anao ary dia efa misaotra sahady ny amin'izay fankatoavana izay. Eny ary ankehitriny andeha andre ny feon'ny rahavavitsikasika inoko fa efa tsindrin-taona ianao dia eny hoe inona moa ny tombotsoa azo amin'izany tokoa, indrindrandrindra ho anao izay mbola tena tsy nanao an'izany hoe alim-bavaka izany, izany hoe tsy nahafoy torimaso ka andao hifampizara fohy ny amin'izany isika zany. Dia hoianotsika ampitiavana ny rahavavitsika. Faly miarahabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy izay maheno an'izao feo izao. Makasitraka ny rahavavy nanome ny fandraisana fitenenana ary ny amaliana ny fanontaniana izay napetraka hoe inona ny tombotsoa azo amin'ny fanaovana alim-bavaka. Fa mialohan'izay aloha dia ndao aloha tsika mbo hivavaka hisaotra ny tompony amin'ny fotoana ary ametraka eo am-pelantanany ihany koa izay valin'izay fanontaniana izay napetraky ny tompony andraikitra teo izay. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra misaotra anao indrainy amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay tsiraray avy fa mbola menao izao indray izay. Mbola menao ny fahafahana rehetra ka raha tonga eto Tompo hamaly an'izay fanontaniana izay napetraky ny tompony andraikitra hoe inona ny tombotsoa azo amin'ny alim-bavaka dia aoka ny fanamasinao indray ampiteny eto indray androany. Aoka ianao hitarika eto indray androany hamaliana izay fanontaniana izay dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny tombotsoa azo avy amin'ny alim-bavaka dia fandresena fahavalo. Mahery ny vavaka atao amin'ny alim-bavaka amin'ny alina ary tena hoe mora mi-connecta ihany koa ianao rehefa manao alim-bavaka mivavaka amin'ny alina satria maninona amin'inony maro ny olona tsy maharitory, maro ny olona reraka ny atoandro hoe efa vita ny atoandro mivavaka dia andao atory, fa amin'ny alina tena hoe misy puissance hafa mihitsy azonao amin'ny vavaka alim-bavaka. Ary ianao mivavaka alim-bavaka indray andro mitovy amin'ny mivady-hanina anatin'ny 3 andro. Izany hoe misy puissance, misy hery hafa mihitsy hoentin'ny alim-bavaka. Za akory tsy milaza hoe vavaka rehetra zany tsisy hery fa juste ny alim-bavaka no, fa matoko Jesosy niteny andreo mpianandreo hoe fa tsy mba maharitra, tsy mba misy faharetana ve na dia raha adiny ray fotsiny mba miaritra, fa Jesosy ihany koa dia anisan'izay hoe tena hoe olon'ny alim-bavaka izay izy, ary tena anisany tena hoe
nanatanteraka an'izay be da be ny secret ao amin'io alim-bavaka io, mandrava zavatra maro, tena azahoana ho hery miavaka mihitsy, hery hafa miavaka mihitsy, mandrava fahavalo. Ary eo anatin'ny alina nge no efa tena ametrahanao no hoaviny ao ny journée-nao indray, tena hoe maro ny tombotsoa, maro ny tombotsoa, ao ny hery azonao, ao ny valim-bavaka, ao ny dinga dia miconnecte, mora tafiditra. Fa ameko ohatra tsika raha amin'ny atoandro tsika manao ordeur sakafo dia mety maharitraritra vao tonga aminao satria mety efa be da be nanao commande teo alohanao. Fa manandramany amin'ny alina tsy dia misy firy, ary mety dinga dia voaray ara ny commande-nao satria ny olona mety reraka n'iny atoandro iny dia matory. Dia tahak'izay ihany koa tsika amin'ny alim-bavaka hoe amin'ny alina ny olona hoe ny alina fidivina amin'ny mpanan-karena dia matory. Dia vitsy ny olona miaritra an'izany hoe anao alim-bavaka izany hiresaka mitombo izany, ka une fois ianao vao tena en position dia efa eo ny fanatrehana, efa tsampanao, fa andrava sy androdana zavatra maro indray ao anatin'ny vavaka izay entinao. Andao ange jerentsika avy eo ny baibolinao ato amin'ny marika toko 7:10 ny teny izay nataon'i Jesosy an'ireto mpianany reto, vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko 7:10 andininy 7:30 sy 8:30, vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'i Petera: ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny ari-torina dia ho rairaiky ihany. Aza va ianao? Miareta, tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Hitantsika amin'izany na Jesosy ara dia niteny hoe moa dia tsy mba maharitra adiny ray fotsiny ho raray fotsiny ve? Anaovan'inona hivavahana? Satria mitoy ny teny hoe miareta tory ianareo ka mivavaha. Izany hoe amin'ny fiaretanao tory fanaovanao sakrifisy iny dia misy zavatra voarainao ao anatin'iny, mba tsy hidirana amin'ny fakam-panahy ozy izy, araka ny teny terembony hoe mandrava zavatra maro, mandrodana zavatra maro ny alim-bavaka, ary hery tena hoe hery mihoatra. Alim-bavaka ray ataonao mitovy ianao ny fady hanina 3 jours, dia eritreretinao an'izany ny puissance entin'ny alim-bavaka. Raha ohatra koa moa, raha ohatra ianao ka hoe hividy zavatra, anao ordeur sakafo, izay ngamba no hitondrako ohatra anazy, dia ianao mety miantso anao, fa mila miandry ianao satria nefa nisy olona nanao commande teo alohanao. Fa amin'ny alina kosa nefa nge manaova commande nge fa vetivetika dia voaray satria maro ny dinga dia matory, maro ny tsy maharitory amin'izany alina izany. Dia tahak'izay ihany koa ny ato amin'ny ara-panahy hoe rafa amin'ny atoandro mety be da be ny miantso an'i Jesosy, efa betaka mivavaka sy aty atoandro ny andro manararoatra, fa amin'ny alina mety tsy dia misy olona mivavaka firy vitsy, ka une fois ianao vao en position hivavaka andohaliky, tena hoe efa rena hoe eo fanatrehan'ny tompo, satria mora miconnecte anao ao anatin'ny alim-bavaka. Dia tena hoe mandrava blocage maro, mandrava fatorana maro, olana maro, satria ny tompo mihitsy ny arany dia niteny teto hoe miareta ho sository, andresena fahavalo, andresena zavatra maro. Andao nge
mbola jery teny ato amin'ity lioko atsika. Atao amin'ny lioka indray efa dio kely ny baibolinao lioka. Lioka amin'ny anaran'i Jesosy. Tasvetivety fa nisy ny famaty. Atao amin'ny lioka 21:36 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miambela ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ny fiambenana dia ny presque amin'ny fiambenana dia amin'ny alina. Amin'ny atoandro ihany misy fiambenana ny olona fa amin'ny alina ny tena hoe maro ny olona tsy miambina amin'ny alina. Amin'ny atoandro moa zany izy hoe hita iny hita maso ka ny fiambenana. Rehefa ianao zay milaza hoe miambina tena hoe amin'ny alina presque ny olona miambina, amin'ny alina ny gardienne tena miasa satria sao dia misy mpangalatra miditra, sao dia misy mpangalatra efa anao planiny. Ka zao hoe midira ianao alim-bavaka, manandrama ianao alim-bavaka. Raha maheno an'izao teny izao ianao ka mety hoe efa nanao alim-bavaka ianao ka mety hoe tsy nahary tory ianao fa indray-pandeha tsy miverina intsony, manasa anao manentana anao manandrama ianao miditra alim-bavaka, manandrama ianao manao izany alim-bavaka izany. Raha maheno an'izao teny izao, raha maheno an'izao hafatra dia midira ianao manao alim-bavaka, midira andramoka zaho. Dia ho hitanao fa maro ny zavatra irava, maro ny zavatra iva, maro ny zavatra tena hoe ho tsampanao ny amin'izany. Maro ny tombotsoa azo amin'ny alim-bavaka, tena maro. Ao anatin'izany ianao mety mahazo fanasitranana ihany koa. Fa araka ny teniko tery aloha hoe mitovy aminao fadihanana anatin'ny 3 jours ny anaovanao alim-bavaka. Ndray-pandeha ka manentana anao hiditra an'izany alim-bavaka izany. Izy ianao mandre an'izao feo izao, mety efa nanao ianao ka mety nijanona manasa anao indray andro any miverena indray ianao manatanteraka, mety mbola tsy nanao mihitsy ianao hoe zara zao mbola tsy nanao an'izany alim-bavaka izany fa zao vao maheno an'izao teny izao ianao dia ataovy. Amen. Mino fa nandray ianao tao anatin'izay raha eo misaotra anao tamin'izay valiny izay nomena teo izay ny hoe tombotsoa azo amin'ny alim-bavaka. Mino ka izay rehetra naheno an'izao tompo ka angetaeta hitoetra any anatin'indray ny fanaovana alim-bavaka. Makasitraka tompo malala, taio ny sofina rehetra izay nandrehan'izay teny izay misaotra tompo. Amen. Dia izay indray ara ny valiny avy taty amiko dia ho averiko any amin'ny tompona andraikitra raha ny micro azadino misabone amin'ny page j'aime like ary partageo arany raha nahasoanao zay dia partageo ary aza miala fa mahita amin'ny video manaraka indray ianao dia ny fiadanan'ny tompony ho aminao ny WhatsApp misy raha liana ianao ny Facebook ny any amin'ny YouTube dia tena hoe ny fiomanana ho any An-danitra ny mitondra an'izay rehetrarehetra ny amin'ny application izay. Tahiny Jesosy ary ianao tahiny Jesosy ianao izay miaino an'izay valiny tsotra sady fohy ny tombotsoa azo avy amin'ny alim-bavaka izay. Dia ho averiko any amin'ny tompona andraikitra raha ny micro dia samia tahiny Jesosy daholo itsika tsiraray avy. Ho averiko any amin'ny tompona andraikitra ny fitenena tahiny tompo daholo. Amen.
Amen. Halleloja. Ia, makasitraka feno ny ravavintsika izay nitondra izay valin'ny fanontaniana teo izay. Ary fa makasitraka ihany koa ho anao izay hamaly ny fanontaniana eto ambany eto amin'ny commentaire. Ie, fanamafisana kely ihany namafisako an'izay voalaza ny ravavy teo ny amin'ny hoe ny alina sy ny andro. Ny alina moa dia hitantsika fa amin'ny alina mivoaka avokoa ny ratsy rehetra. Ny olona amin'ny atoandro mivoaka daholo dia avy eo matory, dia ny fanahy ratsy koa dia amin'ny alina izy ny tena miasa. Ny hoe miasa daholo ny fanahy, na fanahy ratsy na fanahy ao amin'Andriamanitra. Ka izay no antony ifanentanasika ry ravavy sy anadahy, sika izay zanak'Andriamanitra dia mila miambina ao amin'ny alina zany, satria ny fanahy izay mivezivezy tokoa amin'ny alina mitady ho arapany. Dia isika rehefa miambina tsy matory fa mivavaka dia inona fa maharesy an'io fanahy io, mahatohatra io fanahy io, na hoe fakam-panahy. Hitantsika amin'ny toerana samihafa kavisinany ahitana hoe nisy vakitrano tamin'ny andro atoandro be io no nisy vakitrano tao ambadika tao ohatra, fa amin'ny alina daholo na ianona an'ilay izy hoe nisy vakitrano tao amin'ny ranona tao tamin'ny alina, nisy halatr'omby, valanomby maro be no omby nentin'ny dahalo tao tamin'ny alina. Amin'ny alina avokoa no fiasan'ilay devoly no mahery vaika, zany hoe tena miriorio izy amin'ny alina, mampiasa olona maro be. Dia amin'ny alina ihany koa ny fanan'Andriamanitra no miara-miambina amin'izay mahony tena mivavaka manao ny alim-bavaka. Ka efa voalazana vavy teo amin'ilay hoe ny fivadikana azafady ny fanaovana alim-bavaka raika alina fotsiny dia mitovy aminao nanao fivadikana ao anatin'ny 3 andro. Ka misy hery marobe voarainao, tombotsoa lehibe zany, araka ny fanontaniana inona ny tombotsoa marobe, ny tombotsoa azo ao anatin'ny faharetatory ny amin'ny vavaka. Maharetatory ianareo ziska amin'ny vavaka. Mila miaritory eto zany dia vavaka mihitsy no atao, fa tsy hoe zavakafa no ataonao. Misy fotoana alim-piderana, misy fotoana alim-bavaka. Hitantsika alina ny fanaovana azy dia ny fanoentana vavy tao no ohatra hoe malaky connecté na koa hoe malalaka ny fifandraisana amin'ny tompo amin'iny, satria ny olona rimokamoka matory daholo isika indray nefa miray amin'ny tompo ao anatin'ny tontolon'ny fanahy. Dia inona kosa ny tenin'ny tompo araka ny efa novakena vavy tao ilay teny no hoe maharesy ny fakam-panahy sika. Satria le hery atontsika iny zany raha tonga anao mifoa, mety misy karazana fakam-panahy tsy mampanina anao zany, voatohatra ao zany, tsy tafiditra ao anatin'ny fakam-panahy ianao rehefa mahazo hery azo avy ao amin'ny alim-bavaka. Ka te hanentana sika ianao izay fa manao an'izany, fa miaina ao anatin'izany, mitombo hatrany, mahareta any amin'izany ianao. Ary ho anao izay mbola misalasala dia amporisika anao ndao, midira, manao fa manandrama na indraiky alina fotsiny azy. Avoezan'ny torimaso, raha pistolakandro ianao afaka matory, tsy maninona. Ho anao izay tena mbola tsy nanao an'izany mihitsy na indray-pandeha aza, entanina ianao, ho anao mihitsy zao hafatra zao, andao. Indrindraindrindra fa ianao kristianina, indrindraindrindra ianao izay fanandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ho azy teo amin'ny fiainana ianao, dia jereo tsara fa Jesosy tena ny azy niaina tao anatin'izany. Ka iza moa tsika tsy mba hanao an'izany? Na ora ray ozy nataony tamin'ny mpianatra dia tsy mba andrinareo. Dia ohatr'izany mba omeko fiainana anareo eto ambon'ity tany ity hatramin'izao, dia tsy mahavita na mba raika alina fotsiny mba hiresahana amiko. Afaka miresaka ihany tsika amin'ny atoandro, fa maninona ka izy, ka maninona koa izy raha amin'ny atoandro no mba niresaka tamaray fa tsy niaritory, fa misy antony matoa izay nataony. Dia izay koa no mba afantarintsika. Dia andao tsy maninona, mahafoiza kely torimaso aza dia be torimaso be loatra, fa ilaina ny maharitory amin'ny torimaso, fa miray amin'i Jesosy, manao alim-bavaka, alim-bavaka. Vavaka zany no ataonao amin'izay alina izay, fa tsy zavakafa akoriny.
ho hitanao ho tsaroanao zao fifampizarana arosina amin'ny rahavavy izao amin'ny andro iray ianao hanatanteraka an'izany ianao vao tena sambana anao an'izany dia ho tsaroanao tena marina le izy ary dia tena ho marina aminao tokoa. Amen. Mampahery antsika rehetra tena hanana hery sy farisiana fahonona tena hanao an'izany. Mampahery mitondra am-bavaka anao zahay, hitrotro am-bavaka anao izay mbola hihiditra ao anatin'izany ary ianao izay efa miaina ao anatin'izany ho entina am-bavaka mba haharitra ry tobo hatrany ny fahasotonao miditra ao anatin'ny alim-bavaka. Amen. Eny ary izay ny fampizarana fohy anjara-birika izay narosina amin'ny rahavavy dia ho tohizako kely le fanentanana nentin'ny rahavavy tamin'ny farany teo hoe ny pejy izay hitanao zao misy atao amin'ny Facebook aty dia any amin'ny YouTube ihany koa mbola misy pejy dia zao ato anivon'ny groupe izay reto dia manana groupe mitondra ny anarany hoe fiomanana ao an-danitra araka ny soratra hitanao eto amin'ity pejy ity dia tena hoe miomana ao an-danitra tokoa ny rehetra ao anatiny. Dia misy ato amin'ny WhatsApp izay fifampiambenana tena le miambina marina. Dia misy koa ny Messenger izay fianarana baiboly isanandro dia rehefa zao dia fampianarana koa misy mpanompon'Andriamanitra koa mampianatra baiboly, mampianatra zavatra maro hatrany amin'ny bazy mihitsy izay mila fantarisika amin'izao fanarana dia antompo izao. Dia ao anatin'izany ihany koa ato anivon'izao groupe izao dia misy alim-bavaka isan-kerinandro, indray-pandeha isan-kerinandro. Misy koa ny fifadikanana ao anatin'ny herinandro, izany hoe be dia be ny zavatra afaka ho sitrahanao rehefa tafiditra ianao. Ka entanina koa ianao izay mbola tsy ao anatina vondrona na be dia be tsy na ny vondrona sy ny fiangonana sy ny sisa, ho anao izay mangetaheta koa anatin'izay dia afaka mandray anao an-tanandroy izahay mampandroso anao dia ho hitanao fa tena fiomanana ho any an-danitra araka ilay anarana hitanao eto ambony mihitsy ilay hoe fiomanana any an-danitra, ny zavatra iainana sy iomanan'ny mpikambana ato anivon'izao pejy izao. Ho an'ny tompo ny voninahitra, ho anao izay mankatoany ny fiadanan'i Kristy, mampahery antsika rehetra azadino arak'izay ny misabone sy mizema ny pazintsika ary afaka partagenao ihany koa mba sendra mba misy olona tianao mba ho entanina izy amin'izay alim-bavaka izay dia afaka zarainao ilay fizarana antsika izany. Samy tain'Andriamanitra mirary soa antsika rehetra. Tahiny tompo manokana ianao. Amen.